fantanany antsika izao dia andeo tsika rehetra hitehaka teny hitehaka faran'izay mafy be mihitsy ho an'Andriamanitra. Fanampin'izany dia manolotra ny arahaba ho anareo rehetra fiangonana izay tonga eto aho, ary miaraba anareo ihany koa izay any tokantrano any ka manaraka an'izao fotoam-pivavahana tanterahana ato amin'ity trano fiangonana RHEFI Androndrakely ity. Izao ny teniko aminareo, tsy handalo fotsiny ty androandroany ity. Aneo ny famindram-polo lehibe amintsika tsiraray avy Andriamanitra, ka ny rehetra dia ho vonjena. Ianao zany, ny rehetra ihany koa ho afany amin'ny olana misy. Ianao zany, ary na dia mandalo fotoan-tsarotra ary ny firenentsika, ary resabe iatsy resabe roa hoe tena sarotra ny fiainana amin'ny anaran'i Jesosy ho avahana ianao amin'ny alalany fitahina mitobaka eo fiainanao. Andao amin'ny hiteka mafy dia mafy an'Andriamanitra ihany sika. Amen. Hivavaka avy hatrany ary isika dia metraka n'ity fotoam-pivavahana androany ity mba ho tahin'Andriamanitra aondreny lohanao na apetrao amin'ny tratranao ny tananao. Ry Tompoandriamanitra, Rainay malala, Rainay tsy toa, Rainay izay ny an-danitra, misotranao zahay fa manana ty fotoan'androany ity entinay manompanao sy mame voninahitra ny anaranao. Kondreto izahay fiangonanao, tena anompanao tokoa izahay androany, tena iankoaka io natreanao, ary miandrandra ilay herinao lehibe mahavoavonjy, mahafaka olana sy ilay herinao lehibe afaka mitondra ny fiainanay ho amin'ny fitahina mitobaka be, ho amin'ny fitahina matretrika. Misaotra ry Andriamanitra eo, dia raina mandrakizay ny anaranao, amin'ny anaran'i Jesosy misaotra Tompo. Amen. Hitarika antsika ho amin'ny fanompona amin'ny alalan'ny fiderana, amin'ny alalan'ny fiankofana reto namantsika reto. Inoko fa vonina ho amin'izany ianao, satria raha vonina ianao dia anio voninany aminao Andriamanitra. Raisitsika amin'ny hafantanana ary ny ekipa mpitarika antsika androany. Alléluia. Dia mbola fifaliana lehibe ho anay indray miaraka midera aminareo androany. Mino aho fa matoa ianao tonga eto dia fanay masina mbola nanesika anao ho tonga eto. Be da be ny olona mety efa tsy te hivavaka intsony satria mafy ny fiainana manjady amin'izao fotoana izao. Fa ianao io mbola io ianao, mbola voatahiry ianao noho ny amin'i Jesosy zany. Amen. Dia rariny loatra isika raha hidera. Manasa anao andao hitsangana. Dia saintsainy hoe ny zavatra tsara indrindra, mifagagana lehibe indrindra dia mifamonjena. Nanovan'i Jesosy ny fonao, tena tsy takatry ny sainy zany. Misy amintsika mety efa tsy haiko hoe inona ny ratsy vitany, nefa ianao tonga voavonjy. Mendrika loatra Jesosy nisaorana ny amin'izany. Izy nandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana mba ho famonjena asy anao. Dia raha sitraka ao dia ndao aloha tsika hitehaka ho an'i Jesosy noho ny amin'izany famonjena lehibe zany. Tena zavatra tsara indrindra ary fanomezana tsara indrindra. Dia ndao tsika tonga dia hira hitenan'i Jesosy hoe ianao rery Jesosy navita an'izany dia misaotra anao era-po era-tsainy izay androany. Dia ianao tomponao fa izy nanavitra anao ka tonga anao tonga ianao.
mahafinaritra tokoa ve ianao a fa tsy toy izao ny fiainanao raha tsy nandatsaka ny rano teo amin'ny azo fijaliana Jesosy tika mpanompo sampiringirina nisy tamintsika mety mpanota be tsy haiko hoe inona ny ota efa vitanao nefa noho ny rano Jesosy dia tonga zanak'Andriamanitra ianao saintsainao anie zany fitiavana lehibe tsy voavidim-bola tsy voavidy karena ary tsy noho ny asantsika izany fa fahasoavana tsotra izao raha mety ianao dia akipo masonao dia saintsainy zany hoe Jesosy za efa ratsy indrindra nefa navotanao dia tonga zanakao tsy mendrika akory nefa dia hito lasa tonga mpanomponao tena mendrika nisaorana loatra Jesosy ny amin'izany halleluja izano izao mihoatra ny amin'ny fahalebiazanao izao lay tsy mendrika anao ny androko sisa izao sizay arako aminao dia mbola famindramponao ndao-tsika hiarahiry fa raha izao no toy izao dia tsisy avy amiko dia sao avy aminao a Fara izao no toy izao dia tsisy avy amiko fa avy aminao zay Jesosy lay tsinitsinina akory sao lay tsinotsinonao efa saiko raby izay fa sofa teo ianao nanangana anandray fanatsanganao ozanaka fa raha izao no toy izao Jesosy dia noho ianao Fara izao no toy izao dia tsisy avy amiko fa avy aminao Zao lay tsinotsinona sao lay tsinotsinona efa tany tavaky ny limonao ny fanatsanganao ozanaka zany mihitsy Jesosy tsy haiko hoe taiza mo fiainanay fa tsy teo ianao nanangana anay indray ho zanakao malalanao misaotra Jesosy noho ny amin'izany fahasoavana lehibe zany mankasitraka Jesosy satria tsy na amin'ny asanay tsy hoe izay ny tsara indrindra fa ianao ny fidy anay tsotra izao no ny fahasoavanao dia hirahiranay zany isan'andro halleluja hiraiko ny fahasoavanao dia mbola ny famindramponao tokony fanotronanao halleluja izano toanao fa tsisy adoharina aminao miaiky ny fahalebiazanao fara izao Fara izao no toy izao dia tsisy avy amiko fa avy aminao Zao lay tsinotsinona sao lay tsinotsinona tao an-tavaky ny limonao ny fanatsanganao ozanaka Fara izao no toy izao dia tsisy avy amiko dia tsisy avy amiko fa avy avy aminao aminao Zao lay tsinotsinona sao lay tsinotsinona tao an-tavaky ny limonao ny fanatsanganao ozanaka Fara izao no toy izao toy izao no ianao ery Jesosy
Afaka manandratra ny tananao ve ianao dia hisaotra an' Jesosy noho ny amin'izany fahasoavana lehibe izany izay niantsony anao. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, mankasitraka eram-poeran-tsaina. Ilay Jesosy maty eo amin'ny hazo fijaliana no niambitsony aminao dia eto izy amin'izao toerana, eto izy amin'izao fotoana izao. Azao ny tsarovo hoe ny lanitra aza nomeny anao, tsy omeny maimam-poana miaraka amin'izany va ny zavatra rehetrarehetra. Loantsika hitsaoka dia ilaza fotsiny maha izy azy androany satria izy ilay Andriamanitra hatr'izay ary mbola tsy miova izy fa mandrakizay. Mpanao lalana izy eo amin'ilay tsy ahitanao lalana intsony, manao fahagagana izy amin'ilay tsy hain'olona atao intsony. Izy ilay fahazavana ao anatin'ny aiziny. Eto izy amin'izao fotoana izao, aoka ny fonao hitsaoka azy fotsiny, anindraindra maha izy azy fotsiny. Famonjena feno nomeny asy anao, nomeny asy anao fiainana, nefa nomeny asy anao ankoa ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo izao. Halleluja. Misaotra Jesosy ny amin'izany fanatrianao eto izany, mitsaoka anao zahay. Eto ianao, tsapanay izao, mitsaoka anao, mitsaoka anao. Eto ianao, miasa eto aminay, mitsaoka anao, mitsaoka anao. Tsika rehetra hira, eto ianao Jesosy. Halleluja. Tsapanay izao, mitsaoka anao, mitsaoka anao. Eto ianao, Miasa eto ianao Jesosy. miasa eto aminao, mitsaoka anao. Ianao le mpanao lalana, le mpanao fahagagana. Hey! Mpanao lalana, mpanao fahagagana, tananteny mazava pusaka, tupo say maizana. Mpanao lalana ianao. Mpanao lalana, mpanao fahagagana, tananteny mazava pusaka, tupo say maizana. Eto ianao, mikasika ny fonay. Eto ianao, mikasika ny Zay fo maratra rehetrarehetra androany dia eto Jesosy anasitrana anao. Eto Jesosy ameny fono anao, Eto ianao, anamboatra ny fiainanao eto. fiainana, Halleluja. mitsaoka anao. Eto ianao, Mikasika ny fo, mitsaoka anao.
anao fagagana hatramin'izay ka hatramin'izao amen Zay maizy anao dia miasa mikery ianao satria izay no maizy anao halleluia Zay maizy anao Zay maizy anao Zay maizy anao indraindray tsika mety eo anaty sarotra dia ohatry ny tsy hainao hoe miasa Andriamanitra fa tsaroa fa miasa foana izy mety hoe tsy tsapanao mivantana fa tena miasa foana izy ilay fitiavana anao efa asany izany na dia tsy tampako aza miasianao na dia tsy tany maso miasianao tsy mitsatra fa miasa foana ianao tsy mitsatra fa miasa foana ianao na dia tsy tapako aza miasianao na dia tsy tany maso miasianao tsy mitsatra fa miasa foana ianao tsy mitsatra fa miasa foana na dia tsy tapako miasianao na dia tsy tany maso miasianao tsy mitsatra fa miasa foana ianao tsy mitsatra fa miasa na dia tsy tapako aza miasianao na dia tsy tany maso aza miasianao tsy mitsatra fa miasa foana ianao amen Sosan Jesosy efa niasa teto izy ary mbola hiasa foana izy misaoran Jesosy ianao fonao rehetra samiary makatoerany tompoko ahondreo ihany lohanao Andriamanitro tonga eto izahay fiangonanao mba hanompanao amin'ny fonay ray manontolo mino sy matoky izahay fa andro ray lehibe ho anay ny andro androany hitondranao famonjena vaolana fanasitranana fitahina ho avanao tokoa ny elonao amin'izao vaninandro diavina izao misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy amen anambara ny tenin'Andriamanitra aminareo avy hatrany azy ao ianareo mpitarika eto makatoera tompoko ao anatin'ny fotoana hitondrako ny tenin'Andriamanitra amin'ity androandroany ity dia minosy matoky ianareo fa hiasa eto Andriamanitra amen
Vakina ny baiboly ao amin'ny boky Matio faraky amby folo andiny favalo amby roapolo. Matio toko faraky amby folo andininy favalo amby roapolo. Toy izao no voasoratra. Jereo tsara to amin'ny écran. Mankanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao no anomenareo fitsarana. Azo atsarana ihany koa izay teny izay. O Jesosy, mankanesa ty amiko ianareo rehetra zay matsapa-tena fa marary, manana olana ao anatin'ny ady, ao anatin'ny zavatra sarotra. Mankanesa ty amiko ianareo zay matsapan'izany amin'ity androandroany ity, fa zao no teniko aminareo o Jesosy, omeko fitsarana ianareo, omeko fiadanana ianareo. Raha mino an'izany ianao dia aoka hitehaka mafy-peo an'Andriamanitra. Alleluia. Ka ny afatra ambara amintsika an'izany amin'ity androandroany ity dia izao: mpamonjy sy mpamaolana ny Andriamanitra zay tompontsika sy ivavahantsika. Amen. Averiko indray hoe mpamonjy sy mpamaolana ny Andriamanitra zay tompontsika sy ivavahantsika. Ary amin'ity androandroany ity, raha ny voalaza amin'ny baiboly no jerena dia miaraka amintsika eto io Andriamanitra io. Ahoana hoy izy? Fa na aiza no iangonana ny olona anankiroa na ny olona telo amin'ny anarako dia aiza misy azy? Eo voany izy. Androany zany io Andriamanitra izay nambarako aminareo hoe tomba mpamonjy sy mpamaolana io, efa tena vonona be mihitsy izy aneo an'izany eo amin'ny fiainantsika, amin'ny alalan'ny toroteny izay ataoko androany sy amin'ny alalan'ny vavaka izay ataoko anareo rehefa avy eo. Io Andriamanitra io matsy, na dia Andriamanitra aza izy dia tsy miasa irery, fa miara-miasa amin'ny mpanompony hatrany hatrany. Rehefa misy zavatra tian'Andriamanitra ho atao eo amin'ny olona iray na fianakaviana iray na fiangonana iray manontolo, dia miantso ny mpanompony izy, manendry ny mpanompony izy, manositra ny mpanompony izy, mamebaiko ny mpanompony izy, ary amin'ny alalan'ny mpanompony iny no anaovan'Andriamanitra hetsika lehibe sady mahagaga. Matsiaro ny tantaran'ny zanak'Israely aho. Ny zanak'Israely moa araka voalaza ato amin'ny bokin'ny Exodosy dia no andevozina amanjato taona tany amin'ny tany Egypta. Nogadraina amanjato taona tany amin'ny tany Egypta. Ary tamin'izany fotoan'izany, raha ny fitantaran'ny baiboly no arahana, dia tsapany zanak'Israely fa tena nangidy ny fiainana. Tena nangidy. Amin'ny andro atoandro dia zao no tao anatin'izy ireo: malaky tongava aingana ny alina. Fa tena tsy zaka intsony zao zavatra iainana izao. Amin'ny alina indray dia tsy tafapetraka am-pandriana fa maika dia maika hoe tongava malaky anao riandro. Fa na dia alina raha ny andro fotoana natao atoriana, tsy mahafinaritra ny torimaso. Amatoana maro ny aina tamin'ny fiainana tahaka izany ny zanak'Israely. Nanoloana izay indrindra dia nandray fanapa-kevitr'Andriamanitra fa hamonjy azy ireo ary hamany ny olana nisy teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely. Dia zao araka nambarako taminareo, tsy niasa rery Andriamanitra, fa dia niantso olona izy, niantso an'i Mosesy izy. Ry Mosesy, avy aty ianao irahako ametrako andraikitra, avy aty ianao irahako ametrako andraikitra, mba amonjena ny zanak'Israely sy mba anafahana azy ireo amin'izao olana lehibe mianjady eo amin'ny fiainana izao. Tatak'izany zany ny fiasan'Andriamanitra. Ary manakankiriny
dia mbola miasa tak'izany io Andriamanitra io. Zay natoka amin'ny Paoly apôstôly ny teny atao amin'ny Korintiana 10:7 hoy izy manao hoe fampiara-miasa amin'Andriamanitra izahay. Ny antony moa natoka ny tantara izany aminareo dia izao, satria amin'ity androandroany ity dia efa vonona dia vonon'Andriamanitra hamonjy ny sambatan'olona toka eto, haman'ny olana misy ao fiainana tsiraray avy, ary hiasa izy amin'ny alalan'izao toroteny ataoko izao ary amin'ny alalan'ny vavaka ataoko anareo rehefa avy eo. Ka ho fisaorantsika an'Andriamanitra ny amin'izany fahasoavana lehibe izay ho ataon'Andriamanitra amintsika izany, dia hoy aho hoe andao hiteka mafy dia mafy ho an'ny tompoandriamanitra tsy toy isika. Noho izany mitona anareo rehetrarehetra toka manarika ty fotoana ity aho, na ianareo manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao any atokantrano any, mitona anareo aho ny ino fa zantoko ny tompoandriamanitra zay tompontsika sy ivavahantsika, mpamonjy sy mpamaolana izy. Zao matsy miankina amin'ny finoana anananao ny asa lehibe sy ny asa magaga ataon'Andriamanitra anio. Miankina amin'ny finoana anananao ho iaho. Raha mety koa ianao fa mpamonjy sy mpamaolana ny tompoandriamanitra tsy to, dia ho amarin'Andriamanitra izany eo fiainanao, tena ho amarininy tokoa. Ahoana ny bokin'ny Hebreo 1:9 andaoka vakitsika voasoratra Hebreo 1:9 atao amin'ny écran no vakiko. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Zany hoe rehefa tsy eo aminao zany ny finoana dia tsisy fakasitrahana avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra mikasika any amin'ny fiainanao. Fa zay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy, tsy maintsy mino fa mpamalosoa zay mazoto mitady azy izy. Ianao zany zao raha toka eto ariky voasoratra io, toka eto ianao mba hitady an'Andriamanitra no ny antony manokana, dia zao ny teny ataon'Andriamanitra, tsy maintsy mino anao fa misy izy, ary tsy maintsy mino anao fa mpamalosoa andreo olona zay tena mitady azy marina tokoa izy. Amen. Amen. Halleluja. Ary fanampin'izany tsy maintsy mino ihany koa ianao fa izy tokoa no mpamonjy sy mpamaolana eo amin'ny fiainanao. Manamafy an'izany ny teny nataon'i Jesosy. Ndray mandeha Jesosy teo ampabe maso, teo natrehan'ny olona be dia be, dia zao ny teny nataon'i Jesosy. Jaolina 1:50 zao ny voasoratra ao. Tsy voalazako fa raha ino anao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Nisy fisehoan-javatra tahak'izao matsy tamin'izany fotoana izany. Maty Lazarosy, ilay voalaza fa olona tena tiany Jesosy sady sakaizan'i Jesosy. Maty izany lehilahy izany. Efatrandro taty aoriana vao tonga tao an-tanàna nisy any Lazarosy Jesosy. Ary efa voalevina mihitsy Lazarosy vao tonga tao an-tanàna Jesosy. Dia ny tao am-pony Jesosy dia hoe ho atsangako velona Lazarosy, ho velomiko Lazarosy. Zay ny tao am-pony Jesosy. Ao anaty fonteny tiako ny milaza aminareo fiangonana fa misy zavatra tsy mieritreretinao, tsy nandalo tao amin'ny sainao, tsy nandalo tao amin'ny fonao. Amin'izao tsika miteny zao efa voman'Andriamanitra ho tantarana eo aminao. Amen. Tsy ny tamin'izany andro zany tokoa nge tsy nisy ny eritreritra hoe mbola ho velona io Lazarosy maty io hoe mbola ho velona io Lazarosy zay efa nalevina efatrandro lasa zay tsisy ny eritreritra an'izany, fa Andriamanitra kosa dia ny eritreritra an'izany hoe mbola ho velona Lazarosy,
mbola hitsangana amin'ny maty Lazarosy. Zay tsy mbola hitany masonao Paoly apôstôly, tsy mbola reny sofinao, nanitra toamponao. Ny Baiboly hoe no hoe fanamboarin'Andriamanitra ho anao zay tia azy. Amen. Amen. Dia rehefa zay moa taoampon'ny taoampon'i Jesosy hoe ho atsangana maty Lazarosy, ho velomina Lazarosy, dia nakany am-pasana izy, nakany amin'ilay fasana. Dia ho Jesosy manao hoe esory ny vato, satria ho velomina Lazarosy, ho atsangana maty Lazarosy. Dia teo anatrehan'izay dia nisy vehivavy anankiray, Marta no anarany, anabaviny maty io vehivavy atao hoe Marta io. Dia io no nanatona Jesosy, tompoko, mpampianatra, efa trano ke zay no nandevenana Lazarosy. Efa maimbo ke Lazarosy amin'izao fotoan'izao tsy possible intsony ke ny ahitana tena endriny, tsy possible ny ho velona intsony ke Lazarosy. Zany nataon'ity vehivavy atao hoe Marta ity. Tamin'izany indrindra no natonga an' Jesosy ny teny mafy an'io vehivavy io teo masom-bahoaka. Ry Marta, tsy voalazako fa raha ino anao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Io voasoratra io Jaona 1:5. Ry Marta, tsy voalazako fa raha mino anao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Zany hoe amin'Andriamanitra ry fiangonana tonga eto, possible avokoa ny zavatra rehetra. Raha manana finoana ny olona anankiray, ohatra ianao zany, dia afaka manao asa lehibe sy magaga eo amin'ny fiainanao izy, anio dia anio ihany. Amen. Afaka mamonjy sy mamany ny olana amin'ny fiainanao izy, na manao ahoana sy manao ahoana fisehoan'ilay olana eo aminao amin'ity androandroany ity. Andao vakintsika ilay Jaona 1:20 dia vakina atomboka eo amin'ny 9:30 ka hatramin'ny 9:50. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy ilay teny. Dia votondray ny fanahin' Jesosy ka nakeo amin'ny fasana izy. Tonga teo amin'ilay fasana nandevenana Lazarosy zany Jesosy. Ary zoy izany, sady nisy vato narindrina teo, nisy varavara-pasana vita tamin'ny alalan'ny vato. Dia ho Jesosy, esory ny vato. Mba mandraindraikitra ianareo izy, fa tsy hoe sady anala ny vato no amelona ny Lazarosy, fa mba raisinareo nandraikitra esory ny vato. Dia ho Marta, anabaviny maty tamin'ny tompoko, maimbo izy zao, fa efa farany izay. Ho Jesosy taminy, tsy voalazako ry Marta, fa raha ino anao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Dia voanandre zany ny olona rehetra dia hoe erosory ilay retsy erosory zalany vato dia niesorina ny vato, niesorina ilay varavara-pasana vita tamin'ny vato. Ary Jesosy dia niandrandra ny maso ny tahorina an'izay, ka nanao hoe raha io misaotra anao aho fa efa niaino ahy ianao. Fa raha izao dia fantatro fa miainao mandrakariva ianao raha io, fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina no lazako izany, mba inony fa ianao no naniraka. 9:50. Ary rehefa nanao zany teny zany izy dia niantso tamin'ny fehamahery hoe ry Lazarosy, mivoa, boato ao pasana tao ianao. Dia nivoaka ny maty, nisy fepaty ny tanana sy ny tongony, sady voafemo sara koa ny tavana. Ho Jesosy tamin'ny olona, fa ao izy ka avy alao andeha. Tena magaga Andriamanitra. Possible avokoa ny zavatra rehetra amin'Andriamanitra amin'i Jesosy. Ry fiangonana tonga manarika ity fotoam-pivavahana ity, fantatro fa maro amintsika tonga eto tsy olona ray na roa na telo na dimy na enina, fa maro amintsika no manana olana amin'izao vaninandro izao. Sa manana ny olana ny tsiraray avy. Saingy tsy mbola tantara tampoka zany olana zany ianao, fa dia ny finao samy rery ho afiaranao sy Andriamanitra
le olana amin'ny fiainanao. Maro aminareo no manana olana. Ny vaovao mafana nefa dia izao. Manarika eto Andriamanitra. Eto avontsika izy. Ary amin'ity androandroany ity, efa tena vonona be mihitsy Andriamanitra ny amonjy sy ny ama ny olana misy eo amin'ny fiainanao. Possible ny vahany olana misy eo amin'ny fiainanao io, na dia faran'izay enjana azy ilay olana mahazo anao ankehitriny. Faran'izay tena mafy zavatra sarotra tianao ankehitriny. Ary tena hoe tsy zaka toerana intsony ny ady atianao. Possible ny vahan'izany amin'ity androandroany ity. Satria efa vonona Jesosy ny amonjy anao sy amany olana eo amin'ny fiainanao. Ary aoriana ny famonjena sy ny fanesorana ny olana eo amin'ny fiainanao, amin'ny fomba lehibe sy mahagaga tsy sakatra saina, hitondranao amin'ny fiataina lehibe Andriamanitra. Amen. Ny tantaran'ny zanak'Israely no afana tao Egypta ary nentin'Andriamanitra ho any amin'ilay tany tondra-droa sy tantely. Zany ry havana dia resiko ho tandidy ny fiainantsika ankehitriny. Ho vonjena zany ianao androany, ho afana aminao le olana, ary orina zay dia hitondranao ho any amin'ny fitahiana matetrika Andriamanitra. Ekena fa sarotra ny fiaina eto Madagasikara. Mafy be ny ady atrehan'ny olona amin'izao vaninandro izao. Fa izaho kosa milaza aminareo fa ny Andriamanitsika, izay tompontsika sy vavantsika dia mame antoka famonjy antsika amin'ny olana ary hitahy antsika izy. Amen. Ny vaovao mahafaly manaraka ihany koa dia izao. Tsy miova Andriamanitra ry havana malalo. Tsy miova ny tenin'Andriamanitra voalaza ao anatin'ity Baiboly ity. Izay nataon'Andriamanitra fahiny dia mbola hainy atao ary tiany atao eo amin'ny fiainanao amin'ity androandroany ity. Raha ohatra ka efa namaky Baiboly ianao ka nahita na hoe efa nandray toroteny nataona mpanompon'Andriamanitra ianao, dia nandray hoe toy izao avy ny zavatra lehibe izay nataon'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany, dia androany hamafisiko amin'ny anaran'i Jesosy, hamafisiko amin'ny mpasahina fa mbola azon'Andriamanitra tanterahana izany, mbola azony tanterahana eo amin'ny fiainanao manokana izany. Fa saingy misy fepetra tsy maintsy arahanao. Misy fepetra tsy maintsy arahanao. Ny fepetra voalohany, tsy maintsy olona efa manana an Jesosy ianao. Tsy maintsy olona efa manana an Jesosy ianao, ary mbola mitoetra sy monina ao anatin'ny fonao Jesosy. Tandremo mamita tena. Tsy hoe efa nalala ny fisian'Andriamanitra fony kely anao ary malaka ankehitriny. Tsy hoe efa mpiangona aty na mpiangona roa na mpiangona ato mihitsy ianao hatramin'ny ela. Dia izay no ilazanao hoe efa manana Jesosy azy zany. Tsy voatery tompoko, tsy voatery. Be dia be mihitsy ny olona no mahafantatra fisian'Andriamanitra, malala ny tantara anaty Baiboly, fa rehefa tena zoina akaiky ny tena fiainany, tsy mbola nahazo toerana tao anatin'i Jesosy. Tsy mbola nitoetra tao anatin'i Jesosy. Ary zany no fototra matoka ny fiainan'ny olona be dia be, na dia kristianina aza izy, na dia efa mpamonjy fotoam-bavaka aza izy, tsy niova ny fiainana. Tsy niova ara-baky-teny ny fiainana. Le fiainana mbola manota iny ihany, mbola fiainany ankehitriny. Ary misy ary ny olona sasany, le titra entina hoe kristianina entiny ihany, le titra entina hoe vavaka entiny ihany, fa dia tsy mampaninina azy mandeha makany amin'ny sampy, makany amin'ny doany, makany amin'ny mpanahody. Satria nahoana? Satria vatany fotsiny Andriamanitra, vatany fotsiny Jesosy, fa tsy mbola noraisiny, tsy mbola nahazo toerana tao anatiny. Kanefa mifehipetra
voalohany misarika an'Andriamanitra hitondra famonjena sy hitondra vahaolana ho antsika amin'ity androandroany ity dia isika manana antoka fa efa ato anatsika Jesosy ary tena mitoetra ato anaty vontsika izy. Tandremy ihany koa ny mamita tena. Efa nandray Jesosy tokoa ianao. Mety volana ray zay, na volana roa, na taona ray, na taona roa, na efa taloha be mihitsy. Fa saika tateoriana ankehitriny possible efa niala tao aminao Jesosy. Na hoe efa nalohany vavan Jesosy ianao. Manamarina izany tantarana fiangonana kristiana anankiray dia ny fiangonana tao Laodikia. Voalaza atao boky ny Apokalipsy 3 rehefa aveo vakitsika izay tantara izay. Fa fitiniko aminareo ny zava-nisy. Ny fiangonana tao Laodikia dia fiangonana kristiana. Efa nandray an Jesosy. Efa nanana Jesosy nitoetra tao anatiny. Fa saingy rehefa nandeha ny andro, nandeha ny fotoana, dia nisy toetra, nisy toe-panahy, nisy fiainana tsy araka an'Andriamanitra intsony ny ainandry zareo. Dia satria mpamindra fo Andriamanitra, dia niandra Andriamanitra mba hiaiky ny fahotany le olona, hiaiky ny fahatsony le olona. Le fiangonana tao Laodikia zany, fa sainga ohatra tsy niditra tamin'ny lohany hoe andeha hibebaka, andeha hiaiky ny fahotana, andeha hiala amin'ny faratsiana. Zany zany tantaran'ny fiangonana tao Laodikia io. Vokatry zany tena tsy zakany vavony Jesosy ny fisiny tao amin'ny Jesosy. Dia hoy ny Baiboly hoe nalohany vavan Jesosy izy. Ka ny zavatra aloha dia zavatra tsy zakany vavony. Ka ny fiangonana tao Laodikia dia hoy ny Baiboly hoe nalohany vavan Jesosy izy. Mbola mitazona le titra hoe kristiana ry zareo, fiangonana kristiana ry zareo, fa saingy Jesosy tsy ao anaty intsony, ry zareo tsy ao amin'ny Jesosy intsony. Andao vakinona ny Apokalipsy 3:7. Asorato amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Laodikia, zao no lazainy ny amena, dia ilay vavolombelona matoky sy marina, zay ny andohany zao zavatra no arian'Andriamanitra izao. Fantatro ny asanao, fa tsy mangatsika na mafana ianao. Aleo mangatsika na ho mafana ianao. Fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsika, dia efa alohan'ny vavaka ianao. Zany hoe ny zavatra nisy zany tao amin'ireo fiangonana tao Laodikia ireo dia ity. Rehefa tena nijery avy any ambony Andriamanitra, dia sady tsy mangatsika no tsy mafana, fa matimaty. Tsy mety amin'Andriamanitra nefa izay toerana nametran'izy ireo ny fiainana izay. Aleon'Andriamanitra, aleon'i Jesosy mahita le olona hoe tena jentilisa tanteraka, tena olona zao tolo zao 100%, toy izay hoe matimaty. Ny tadiavin'i Jesosy amintsika izay manompo azy dia isika mafana fo, mirehitra ho an'Andriamanitra. Zany tadiavin'Andriamanitra amintsika, zany tadiavin'i Jesosy amintsika. No zany mba tokanao hanana antoka fa ao anatinao Jesosy, dia dinio ny fiainanao, dinio ny mombanao. So sanatria ka misy toetra, na misy toe-panahy, na misy tondratena, na misy fiampianana azo lazaina hoe tsy lanin'ny vavonin'Andriamanitra eo aminao. Mibeba malaky. Ary zao ny tena ataon'Andriamanitra, boky Malaky, miverena amiko ianareo mba afahako miverina aminareo. Mibeba malaky, miverena amiko ianareo mba afahako miverina aminareo. Ary fanampy izay dia aoka ianao napakevitra mba tena hoe afana fo ho an'Andriamanitra, tena hoe hirehitra ho an'Andriamanitra ianao amin'izao vaninandro misy antsika izao. Tanjony mba tokan'i Jesosy tsy ala atao anatsika, satria
araka nambarako tery aloha ny fananantsika an' Jesosy no dingana no fepetra voalohany misarika an'Andriamanitra mba hamonjy sy haman'ny olana eo amin'ny fiainantsika ary misarika an'Andriamanitra ihany koa mba hita ny fiainantsika ray manontolo mandra-piavan'i Jesosy eny amin'ny raolanitra. Faharoa, fepetra faharoa, ekeo Andriamanitra sy ny teniny mba hatokantsika fiangonana tsy ho disy fanantenana mandritra ny fahavelomantsika izao. Ekeo Andriamanitra sy ny teniny. Ahoana hoy ny apôstôly Jakoba, Jakoba toko voalohany dia 2:20, zao ny voasoratra: fa aoko mpakato ny teny ianareo, fa aza-piainy fotsiny ihany, fa raha miainy fotsiny ny teny ianareo fa tsy makato dia mamitaka ny teny anareo ianareo. Androany zany ny fepetra faharoa, ankoatran'ilay fananana Jesosy mitoetra ao anaty, mitoetra ao anatin'ny fo, dia ekeo Andriamanitra sy ny teniny. Ary mandeha ihany arak'izay voasoratra ato anaty ity baiboly ity. Mandeha ihany ho iaho arak'izay voasoratra anaty ity baiboly ity. Tsy mitaky zavatra sarotra ankatoavina io Andriamanitra io riavana. Sanatria toy ny sikidy mila voatsiary ka mitaky zavatra impossible tsy ho vitanao, fa mitaky zavatra tsotra atsika tanterahana Andriamanitra mba tokantsika fiangonana kristianina ho ankasitrahana ka tsy salasala Andriamanitra hitondra famonjena sy hitondra vahaolana ary hitondrantsika ho amin'ny fiainana voata, ho amin'ny fiainana mahatretrika. Amen. Santionany amin'izany le teny nataon'i Jesosy hoe amin'ny maha-kristianina anareo, amin'ny maha-olon'Andriamanitra anareo, dia mila madio fo ianareo, mila mamela heloka ihany koa ianareo. Santionany izay. Ary izay zany no isan'ny zavatra lehibe aloha tian'Andriamanitra ho raisinao amin'ity androandroany ity. Zao no teny nataon'i Jesosy, Matthieu 5:19, sambatra ny olona madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Azo antoka zany amin'ity androandroany ity fa raha ohatra ka diovinao ny fonao, tena diovinao mihitsy mba hadio, azo antoka fa ahita an'Andriamanitra mamonjy anao, ahita an'Andriamanitra mamaolana ianao, ary ho tsapanao mivaingana, azo tsapahitanana hoe tena tahirin'Andriamanitra ny fiainako. Zao ihany koa ny teny nataon'i Jesosy, Marka 4:20, raha mitsangana mivavaka ianareo, hoe mpivavahana ianareo, ho Jesosy, ka misy olona tsaronareo tapoka, fa anananareo alahelo. Anananareo alahelo izy satria nanafotohana anao ny zavatra nataony taminao, na ny teny naloaka ny vavany taminao, na ny fiaitsany taminao. Dia ho Jesosy, mamiala ny heloko izany olona izany ianareo, mba ho avelan'ny rainareo izay nandatra ihany koa ny helokareo. Ary raha toizana ny resaka dia mba ho azonareo ny famonjena sy ny vahaolana ary ny fitahiana avy ety amiko. Amen. Aza mavanana mihitsy zany teny zany riavana, ary aza ahilika any amin'ny hafa ny fototra matoka anao tsy mety madio am-po mandraka ankehitriny, na fototra matoka anao tsy mety mamela heloka. Ianao ihany ke no ho sahirana dia mbola ho zakanao ve riavana ny hitondra n'izao olana mianjady amin'ny fiainanao zao, raha rivo, rahampitso, amin'ny herinandro, amin'ny ray volana, mandra-patapitry ny taona. Tapoany ny hevitrao amin'ity androandroany ity, raha te ho voavonjy, te ho afaka amin'ny olana, te ahita ny fitahian'Andriamanitra, dia izay. Ekeo Andriamanitra sy ny teniny mandeha ihana arak'izay voasoratra ao anaty baiboly ity, santionany amin'izany, aoka madio fo ianao, ary aoka amela heloka ianao. Amen. Efa tantaraiko taminareo ihany ity fijoroana vavolombelona ity. Efa nambarako tamin'ny alalan'ny radio, tamin'ny alalan'ny tele mihitsy aza le izy, satria tena nandraisako lesona, tena nandraisako lesona. Ndre mandeha
nisy madama kely anankiray zay nona tamiko mpiara-mivavaka ato amintsika no nitondra azy mba ionamiko efa mpino kristianina efa olona nandrainy jesosy tany fiangonana nisy azy izy ary fiangonana nisy azy io dia fiangonana manana fototra mpivavaka any marary ary tena mpivavaka any marary mihitsy le fiangonana tena zay mihitsy zany anisany bahatoerana ao amin'le fiangonana fa na izany ary a tsy sitrany ty madama kely ity tany amin'izany fiangonana zany dia zay no natonga azy netin'ilay ranabavy tato amintsika mba ionamiko dia rehefa ndresaka teo zahay dia nivavaka ho azy a indroa izy anatin'ny herinandro anankiray no mionamiko fa tsy sitrana mihitsy izy tonga ny herinandro manaraka mbola mivavaka ho azy a mametra tanana fa tsy sitrana mihitsy izy dia nisy fotoana azy a tena lasa saina sy lasa eritreritra hoe maninona ty madama kely ity tsy mety sitrana lay retina mandeha raha reny no nahazo azy nandritry ny 2 taona nandeha raha tsinjany ary efa tena mahikely izy tamin'izany efa tena reraka osa be mihitsy mivatana dia fara moa teneko ilay ranabavy tato amintsika hoe safady ranabavy aloana mba avoaka kely ny birao fa aloha izay menata iresaka dia nantaniko ilay madama zao ranabavy a mba tantarao amiko ny tena tantaram-piananao aza misy afenina tantarao amiko daholo dia rehefa nytantarainy dia tolo no nafantarako hoe ay mahaloto fo ty madama kely ity ay tsy mety mamela heloka ty madama kely ity raha maha-olombelany olombelona moa dia hoe normal be raha ohatra ka mahaloto fo izy tsy mety mamela heloka izy satria nytantarainy tamiko tamin'izany dia hoe ny vadiny manao sipa miaraka amin'ny vehivavy hafa dia io vadiny io mitondra le sipany maka ao an-tranony zareo dia zaho ozy izy a matory eo amin'ny kanape eo dia tsy maintsy mandalo eo amiko daholo ny olona rehetra izay ho any amin'ny efitrano atsy na ho amin'ny efitrano iroa dia tonga le vadiko any avy any miaraka amin'le sipany tena tsy zakako ke zany hoe ampidiry ny vadiko ato amin'ny tokantranoko ato aminay eo masoko ny sipany mafy be tamin'ny mihitsy zany ary ity ny tena mafy taminy le vehivavy tena gisa lahomaketsy zao ny teniny amin'io madama kely marary io hoy izy atao ninona koa moa tena zay marary io izy izy fa nivady tena mila olona matanjaka tahaka tantarainy le madama kely tamiko zany a raisarantsaina raha ianao rahalahy na ianao ranabavy no hiaran'izany tena mizogozona ny lohanao ary mitorona mihitsy angambana fa tena enjany zany dia avy eo lasa zareo mito amin'ilay chambre misy an'ilay tompombady dia idiny zareo ny trano enjana ke zany e dia zaho olay madama kely a andeha hiady hitolona tena tsy vitako satria efa tena reraka dia niany sisa taoko dia makeo ambaravarana eo a ny trano midy raha teo tsy hita hoe atahoana dia eo a manozona raha ohatra ka olona tsy mivavaka io madama kely io na olona manatoetra ratsy a mety na misavy izy na amisaviko any ty fa natahotra ny amisavy izy ary tsy vitany ianao zany fa ny vitany dia manozona eo mandra-piala andreo anatin'le chambre ao manozona dia ozako madama fantatro ny problème anao tena fantatro dia nampianariko izy mba anadino fony nampianariko izy amela heloka tamin'ny voalohany tsy niety mihitsy izy tsy vitako zany pastera tsy vitako zany ary zany ho antony natoka azy nitomany mafy be mihitsy vehivavy lehibe nitomany satria tsy vita mihitsy zany hoe anadio fo sy amela heloka no zavatra nitranga teo amin'ny fiainana fa nampahiresiko ihany izy fa ela ny ela dia nanaiky izy eny ary pastera ho dioviko ny foko amela heloka zany aho dia vitsy dia nametrako tanana izy akory ny zavamagaga sitrana izy verina izy afaka ny 2 andro verina izy afaka ny 2 andro a tahaka andreny olona tsy naraha reny fa saingy hoe mbola mahia fotsiny
tena sitrana somatsara. Nandraisako lesona lehibe mihitsy andrehetrarehetra zany ary nampitombo finoko. Ry havanao, ry fiangonanao, ekeo Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra. Mandeha ihany arak'izay voasolotra ao anatyity baiboly ity. Anisan'izany zao afatra ambaran'Andriamanitra aminao amin'ny alalan'ny mpanompo zao. Mila manadio ny fonao ianao. Mila mamela heloka ianao. Na inona zavatra nitranga tao fiainanao dia zay. Mila manadio ny fonao ianao. Mila mamela heloka ianao. Fepetra faharoa zany ahafan'Andriamanitra mitsajetra hamonjy anao sy hamany olana ao fiainanao. Ary fepetra faharoa hitondran'Andriamanitra anao ho amin'ny fitahiana matetika izany ry havana malala. Amen. Fepetra fahatelo, efa nambarako tery aloha ihany le izy. Manana finoana fa mpamonjy sy mpamaolana tokoa ny tompoandriamanitra zay tompontsika sy ny tompoandriamanitra zay ivavahantsika. Manana finoana. Eno tsara ty fijorona vavolombelona nataon'ny mpanao salamo ity. Salamo fa 9:2 salamo nataon'ilay olon'Andriamanitra antsoina hoe Korahita. Zao ny teniny. Andriamanitra no aro sy hero antsika. Mpamonjy moraso indrindra amin'ny fahoriana izy. Koa izany no tsy atahorantsika na dia ho levona aza ny tany, na mifindra ao anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra, na mirondroana sy misamboaravoara aza ny onjana, ka miororo tendrombohitra no fisafokana. Zany hoe ity mpanao salamo anankiray ity zany a, dia zao no masaka atao anaty fony. Tsy vozongozona ozy izy. Lehibe dia lehibe ny finokan'Andriamanitra. Fa izy dia mpamonjy moraso indrindra. Eny, hitany masoko, manoloana ny olana faran'izay lehibe indrindra. Ny ady izay mangotrakotraka indrindra. Zavatra sarotra faran'izay mafy indrindra. Fa na izany ary tsy matahotra fa matoky an'Andriamanitra. Mpamonjy moraso indrindra amin'ny fahorian'Andriamanitra. Zay ny fijorona vavolombelona nataony. Ary soratana ho isan'ny teny ny soratra masina ao anaty baiboly zany fijorona vavolombelona zany, mba ilazana amintsika fa raha manam-pinoana ihany koa isika dia possible ny amonjen'Andriamanitra anao, ny anafan'Andriamanitra anao amin'ny olana izay mianjady ao amin'ny fiainanao io. Tsy hainao hoe amin'ny fomba ahoana reny no amonjen'Andriamanitra ahy tataka ny ahoana reny no hetsika ho ataon'Andriamanitra mba hatonga ho voavotsy ho afaka amin'ity olana ity. Tsy takatry ny sainao zany na dia ho takarinao to inona azy. Fa ny azo atoka dia izao, afaka ny olana eo fiainanao Andriamanitra androany. Amen. Ny andrasan'Andriamanitra aminao, averiko, ianao manana Jesosy monina sy mitoetra ao anatinao, ianao manaiky an'Andriamanitra sy ny teniny nataon'Andriamanitra, mandeha arak'izay lazain'Andriamanitra, toy ny hoe madio am-po sy mamela heloka. Ary ny fahatelo, ianao manana finoana fa mpamonjy sy mpamaolana tokoa Andriamanitra. Ao amin'ny baiboly ao, ato zany. Daniela 3 dia misy tantarana olon'Andriamanitra telo lahy, Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Izy telo lahy reo nandalo olana faran'izay goavana. Olana mety afara amin'ny fahafatesana mihitsy. Satria tamin'izany vanina, tamin'izany fotoana izany, dia nanamboatra sary olona, sary vongana olona volamena ny mpanjaka ny Bokadinezara. Dia napetrany tamin'ny toerana Talakamaso. Dia zao ny didy sy ny lalàna navoaka ny mpanjaka ny Bokadinezara tamin'izany fotoana izany. Amin'ny fotoanandro andrenesan'ny fokom-pirenena rehetra ny feon'ny anjomara, feona mozika, feon-java-maneno dia tsy maintsy miankohaka amin'ny sary vongana, sary olona volamena
natrangako io ianareo sady mivavaka aminy. Fa raha misy tsy mety miakohaka, tsy mety mivavaka, ho samborina izy dia tsipy ao anaty laforo misafo mirehitra. Dia eny azy zay zany ny zava-nisy. Dia inona ny zavatra nitranga? Nisy olona 3 lao iaho, Sadraka sy Mesaka ary Abedinego. Izy 3 lahy reo olon'Andriamanitra. Dia zao ny teny tamin'ny mpanjaka, Andriamatoa mpanjaka ô, sanatria dia sanatria tsy mety aminay ny iankoka amin'ny sary vongana volamena sary olona namboarinao. Tsy mety aminay ny vavaka amin'io. Aleonay maty toy izay hivavaka amin'io. Entre parenthèse, manentana antsika fiangonana fataovy zava-pady. Raha mbola Jehovah-Andriamanitra ihany no tomponao, raha mbola Jehovah-Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy ihany no hivavahanao, dia tandremo ataovy zava-pady ny miankoka eo anoloan'ny sary vongana na eo anoloan'ny sary namboarina. Na dia atao hoe misy sary ary io araky ny eritreritrin'olona hoe io ny sarin'i Jesosy, dia mipetraka amin'ny rindrin'ny tranonao. Rehefa mivavaka ianao, aza mieritreritra io mivavaka amin'io sary io. Misy mantsy karazan'olona dia ohatra hoe finoana ono, dia Jesosy io vavaka aminao aho, ampio aho, vavaka aminao aho, vonjeo aho, vavaka aminao aho, toy izao. Ary raha ohatra ka mivavaka izy ka miamboa an'io sary io, tsy mety aminy. Fa tena miamboa an'i Jesosy aho, fa losa hanatrika azy. Tsy mety zany ry havana. Tsy natao io akohaka na andray sary aneritreritry ianao amin'ny alalan'ny sary hoe io Jesosy na io Andriamanitra dia iankofanao na hivavahanao. Voalaza amin'ny Baiboly Exodosy 4 20 safady. Fa mitondra ozina ny tahaka izany. Mitondra ozina mampisaraka anao amin'Andriamanitra ny fiainana tahaka izany, ka tsy mety. Zay no antony natokany Sadraka sy Mesaka ary Abedinego tsy nety ny akohaka teo anoloan'ilay sary vongana volamena namboarina mpanjaka. Dia fanampin'ny teniny dia izao, tsy akohaka amin'io zahay ary tsy vavaka amin'io, fa ny Andriamanitra dia Andriamanitra mahavoavonjy anay, mahavoavonjy anay amin'ny tananao ry mpanjaka, ary mahavoavonjy anay amin'io laforo misafo mirehitra io. Dia esitra mpanjaka tamin'izany, tena manao tsinitsinina reto zalahy reto, eto mason'ny olona be dia be no andavany ahy. Fa iza moa zao Andriamanitra mahavoavonjy an'ireto olona reto amin'ny tanako? Iza zao Andriamanitra lazainy fa mahavoavonjy azy ireo amin'ny laforo io? Sambory, afatory, atsipazo ao anaty laforo misafo mirehitra, ary afanao ipito zany laforo zany. Zay mivolazo amin'ny Daniela 4 andininy 1:20 ka hatramin'ny 5:20. Tsy vakiana le izy fa lava be. Tena tsy pitao izy teo lahy. Teo indrindra no nanehoan'Andriamanitra hoe iza moa io Andriamanitra tompony sy vavan'izy teo lahy io. Avy any ambony Andriamanitra dia efa nahitany defi nataon'izy teo lahy. Avy any ambony Andriamanitra dia efa nahita hoe manam-pinoana retondreto. Tena manam-pinoana retondreto. Ka rehefa natsipy teo anaty laforo misafo mirehitra izy teo lahy, nga may le olona nanimpindray aza no may no nierin'ilay afo. Fa izy teo lahy nandehandeha tao anaty laforo, nandehandeha tao. Gaga ny mpanjaka, tena gaga sy tarantrona ny mpanjaka. Kosehiny kely ny masony, masoko ve ny majambena, sa tena efadara eo, tena tsony ny olona manodidina. Moa ve tsy telo lahy natsipitsika atao anatin'ny laforo misy amorehitra io? Telo lahy ary nefa zaho mahita fa misy fanefany eo miaraka aminy. Na rehefa mahita fa misy olona fanefany io, mahita izahay. Gaga mpanjaka, impossible. Kanefa dia possible, maso ny mahita. Tsy mahisy teo lahy mandehandeha anaty afo, dia nanatony laforo misy afo mirehitra
Nebukadnezar. Or sadraka sy mesaka Abednego. Mangataka anareo mivoatao. Voaka tao izy teo lahy. Amen. Hoy ny Baiboly. Tsy nikaikona volony. Tsy may ny lambany. Tsy misy fofonafo ry zareo. Halleluja. Zany tantara zany dia porofo mitoka amin'ny tenda fa tena mpamonjy sy mpamaolana ny tompoandriamanitra izay tompontsika sy izay vavantsika. Ka raha manana finoana ianao androany fa zato koa izy amin'ny anaran'i Jesosy hovonjena ianao. Ho afana amin'ny olana ianao. Eny hatraminareo any atokantrano any hovonjena sy ho afana amin'ny olana ihany koa. Halleluja. Halleluja. Riavanao mahafinaritra nge ny manompa an'io Andriamanitra io e. Samy olombelona mandalo olana ihany isika eto ambony tany ity. Fa ny olona manana an Jesosy. Ny olona manompa an'Andriamanitra, lay Andriamanitra tsy to, dia tena matsapa sambatra. Satria tsy maintsy mandray an-tanana, mandray andraikitra zany olo zany Andriamanitra. Ka androany zao dia ho tanteraka aminareo lay teny nambaran'i Jesosy. Matthieu 20, andeh 7. Hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana. Makanesa ty amiko ianareo rehetra izay manana olana ao anatin'ny ady, ao anatin'ny zavatra sarotra. Fa omeko fitsaharana ianareo, omeko fiadanana ianareo. Amin'ny anaran'i Jesosy, antsika rehetra le atsapa famarina zany, atsapa fahatanterana zany. Amen. Zao azy a, ndao hivavaka tsika. Apetrao amin'ny fonao ny tananao. Dia akipimo masonao, dia hivavaka ho anareo aho. Satria izay nefa nampanentanako teo, hivavaka ho anareo aho. Dia hamonjy anareo Andriamanitra haman'ny olana eo amin'ny fiainanareo izy. Tena marina nge izay tiako izay, tena vonjena nge ianao e. Tena ho afana amin'ny olana nge ianao e. Indrindra ka hitan'Andriamanitra tokoa fa araka ireo fepetra anankitelo ireny fiainanao, hoe efa manana Jesosy monina sy mitoetra ao anatinao, hoe efa tena tapa-kevitra anao fa hanaiky an'Andriamanitra sy ny teniny, indrindra fa hanadio fo, hamela heloka, ary fahatelo dia hoe hitoetra ny finoana ianao, ho hitanao voninahitr'Andriamanitra aondre ny lohanao azy. Andriamanitra ray malala, Andriamanitra tsy to, tompon'izao rehetra izao. Mivavaka aminao aho mba hamindra fo amin'ny olona rehetra manarika ty fotoam-pivavahana ity ianao. Amindreo fo ny tsiraray avy. Efa naloto izahay ka noho ny amin'ny Jesosy Kristy maty teo ambony hazo fijaliana, avela heloka ny olona rehetra. Sasao amin'ilay ra nalatsaka Jesosy teo ambony hazo fijaliana ny tsiraray avy isambatan'olona. Ary androany amariny ny toroteny nataoko teo Andriamanitra. Ary amariny zao vavaka ataoko izao. Mandidy ny fanaratsy aho, ilay mitondra tahotra, mitondra tebiteby sy fanahiny. Satria manageja ny olona amin'ny alalan'ny olana izy. Mandidy aza fanaratsy zany aho. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ary afako amin'izao olana mianjady amin'izao ny fiangonana rehetra toka entona izana izy. Na manahoana sy manahoana fisehon'ny olana. Dia manam-pinoana tahaka ny mpanao salamo ny fiangonana ray manontolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, ho vonjena ho afaka amin'ny olana ny tsiraray avy. Ho vonjena ho afaka amin'ny olana ny rehetra. Misaotra Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny asa lehibe sy magaga izay ataonao. Misaotra anao aho satria efa hitako fa amin'ny alalan'ny tenoko vavako dia miasa anao Andriamanitra. Ary marobe ireo teny nambarako no efa nao amarinanao, ary androany dia manamarina izany ianao. Ho vonjena ny olona, ho afana amin'ny olana ny tsiraray avy. Misaotra Tompo, misaotra anao aho. Halleluja, halleluja. Nandahoana oelao raiko zao de teo
tiao maniria kina tratrana zao dia teody ao dia tsaka ny tananao toizy le tonkiry inty tamiao tamiao rakiomala alo rasonita nako inty tamiao nandahoanao ela o raikio mbola veritsika zay ry zay ataovy amin'ny fonao rehetra aoka hihira tokoa ianao apetrao eo fonao ihany tananao Andriamanitra sitrakao ny amonjy ny fiangonanao sitrakao ny amany olana misy eo amin'ny tsiraray avy sitrakao zany satria efa maty ho anay teo ambony azy fijaliana Jesosy efa nandatsaka ny rany izy ho famelana ny elokay zanako ilay tokana azy no menao anay tsy menao anay miaraka amin'izay koa fa zavatra rehetra dia famonjena dia vaolana dia fitahiana ihany koa misaotra tompo amen amin'izao fotoana izao tsika dia hanohy ny fotoana amin'ny alalany fandraisana ny fanasan'ny tompo izay iarahantsika mahita eto ny latabatra mivelatra noho izany dia vakina indray ny baiboly ato amin'ny Korintiana voalohany toko 2:1 toy izao no voasoratra vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny Korintiana voalohany toko 2:1 dia vakitsika manompa ny 7:20 fa izao ho Paoly efa nandray tamin'ny tompo zay natolotra anareo kosa fa Jesosy tompo tamin'iny alina iny zay namadiana azy dia nandray mofo ndraisany zany le mofo 2:20 ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ilay mofo dia hoy izy dia hoy Jesosy ity no tenako ho anareo zao nataovy ho fahatsiaro fanahy 2:20 dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy ity kapoaka ety tanako ity no ilay fanekenao vaovao amin'ny rako zao nataovy ho fahatsiaro fanahy nao vina no misotro ianareo fa nao vina ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro ankapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavina ry fiangonana malala manaraka zao fotoam-pivavahana zao ianareo tonga eto ny fandraisana ny fanasan'ny tompoko dia tsy hoe fombafomba-pivavahana vao ny volenana ny fironina da teoriana fa tena didy ny tompo natao ho tanterahana
mandra-piavin'ny tompo jesosy eny amin'nyrao lanitra izany didiny tompo natao ho tanterahana ny tanjon'ny tompo dia izao mba hatonga ny olon'andriamanitra rehetrarehetra na iza mba tsy hanadino any jesosy mihitsy mandrisy ny androm-piainany rehetra mba tsy hanadino an'ilay sorona lehibe nataony jesosy teo ambony azy fijaliana tamin'izany fotoana izany ary indrindraindrindra mba tsy hanadino an'ilay fahafatesany jesosy dia ilay fahafatesana teo ambony azy fijaliana ny tsy fanadinontsika an'izany dia mahatonga ny herin'andriamanitra miasa o fiainantsika mitondra fanafahana atsika amin'ny ota rehetra mahatonga atsika tsy mahasamanota mitondra fanafahana ho atsika manoloana ny asana devoly satria tamin'ny alalan'ny fahafatesany jesosy ihany koa no nentin'andriamanitra nandringana ny devoly rehetra amin'ny karazana Hébreux 4:7. Ary androany dia inoko fa raha mandray fanasan'ny tompo amin'ny fontsika isika amin'ny fanamendrika hoy dia etefeny aminao eny ny akon'ilay sorona natao jesosy teo ambony azy fijaliana sy ny akon'ny fahafatesana izay nahatratra azy teo ambony azy fijaliana zany hoe isy herin'andriamanitra ho toka zany aminao anafaka anao mety marary ianao raha tsy sitrana ianao tao anatin'ny toriteny nataoko teo na tsy sitrana ianao tao anatin'ny vavaka nataoko teo ho sitrana ianao raha mandray fanasan'ny tompo amen raha natsapa-tena tsy milafaka ianao hatramin'izao ho afaka ianao ao anatin'ny fandraisana fanasan'ny tompo mino an'izany ianao tsy voalazako va ho jesosy fa raha ino ianareo dia ho hitanao mivoninahitr'andriamanitra amen ka andeotsika hitsangana anatrika ny latabatra tompo mahazo mandray fanasan'ny tompo daholo ianareo zay rehetra efa nanapa-kevitra fa andray an' jesosy ampitoetra an' jesosy ao anatiny dia mahazo mandray fanasan'ny tompo ianareo dia izao azy nasaiko nitondra mofo moa ianareo amin'ny fotoana fandraisana tahako izao dia tazomy eny an-tananao ny mofo izay nentinao raha ohatra moa ka nitsy nitondra dia ato amin'ny sisiny ato zany misy namantsika zara mofo tonga dia makare arina makany varavarana any nareo dia ato ny sasany dia eto ampovoany ihany koa tokony isy dia mandroso ianareo dia tazomy mofo izay eny an-tananao zany isy mozika malefaka mandra-pahavitany fizarana ny mofo zany ho antsika zay tsy mbola nanan'le mofo dia mangataka an'ireo tompony andraikitra ihany koa androso eteny loana izara ny kapoaka misy ny divay
ira hoe maniry mafy ao ry jesosy tompo ao. ao anaty izany iry zany dia akopimy masosika rehetra. Andriamanitra misaotra tompo averitsika vakina ny farazan'ny baiboly andiny fefatra amby roapolo dia nandray ny mofo Jesosy dia nataony ny fisaorana an'Andriamanitra. Rehefa vita izay dia novakiny ilay mofo. Vakiny ilay mofo dia hoy izy, ity ny tenako ho anareo. Ano izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Mazava ny voasoratra hoe izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Ka raiso mofo eny an-tananao dia ano amin'ny anaran'i Jesosy. Fa iny no tandindo ny tenan'i Jesosy no kapohana, no torotoroana teo ambony hazo fijaliana. Ano ho fahatsiarovantsika an'ilay sorona lehibe nataon'i Jesosy zany. Andiny fa 10 amby roapolo dia araka izany koa ny kapoaka no raisin'ilay kapoaka dia nisaotra an'Andriamanitra izy dia hoy izy, ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako, sotroinareo ity, izao no ataonareo ho fahatsiarovana ahy, na oviana no misotro ianareo. Iny kapoaka eny an-tanantsika misy ny divay iny zany raisitsika ho tandindo ny rano Jesosy ilay nalatsaka teo ambony hazo fijaliana ho famelan-keloka, ho fampihavanana antsika amin'Andriamanitra raitsi-to ary ho fandresena ho antsika mandritra ny fahavelomantsika eto ambony tany. Sotroy izany amin'ny anaran'i Jesosy. Andiny fa 4 amby roapolo. Fa noviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro ny kapoaka
dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavina toy vavakatsika. Tompo Andriamanitra, ianao no lay izy hatrizay ka ho mandrakizay. Ianao no rainy Jesosy Kristy, ary Andriamanitra rainay ihany koa ankehitriny. Koa ndreto izahay miaraka miombo-po mandray ny fanasan'ny tompo, satria didinao zany tompo mba ho tanterahanay mandra-piavinao ny amin'ny raolanitra, mba tsy ho adinonay mihitsy ny aminao Jesosy sy sorona vitanao teo ambony azy fijaliana, indrindrindrindra ny amin'ilay fahafatesana zay nahatratra anao. Indro ankehitriny ny hinana sy sotro fahasoavana izahay, koa izay rehetra narary taminay androany sitrana amin'ny anaran'i Jesosy, ary ny rehetra voavontsy eo an-tanan'Andriamanitra. Mifamiaraka amin'izay ihany koa ny olana ary voataty fiangonana ity. Misaotra Andriamanitra, omena voninahitra anao anio ampitso ary mandrakizay. Misaotra tompo, misaotra tompo. Halleluja. O ny rany Jesu, o ny rany Jesu, o ny rany Jesu. Numana diwai Siai misaotra Andriamanitra ray malala noho ny fahafahanay nandray ny fanasan-tompo teo. Misaotra ihany koa ny amin'ireo fahasoavana maro amin'ny karazany izay efa nomaninao omenao anay olonao amin'ny androandroany ity. Ny teny rehetra nambaran'ny mpanomponao teo dia ho amarininao, ho vonjena ho afaka amin'ny aretina izay narary, vonjena ho afaka amin'ny olana izay nandalo olana, ho vonjenao ary esorinao eo aminy eo anoloany zavatra sarotra rehetra, ary voakanao ho mpandresy izy malona ny ady. Indro ankehitriny fa ho avanao ny manompo sy tsy manompo, ka na dia miaina ao anatin'ny vaninandro mahory azy zao tontolo zao, ho avanao ny olonao ka ho tahinao tokoa izy. Misaotra anao zahay ny amin'izany rehetrarehetra tanteranao eo amin'ny fiainana izany, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Samy maka toerana tompoko. Amin'izao fotoana izao tsika dia iroso hitondra ny fanatitra, mila manomana ny ampahafolo-karena isika, fa zany lalam-pitainao antsika. Ety aloana ety zany misy boaty anateranao ny ampahafolo-karena, dia eto aloana ihany koa azadino ho anareo izay hitondra ny fanohanana ny émissiontsika. Dia lay fanatitra fanaontsika hatramin'izay isaka ny fotoam-pihavanana toy izao dia tataza manokana eny atoerana zany le izy. Dia azadino fandroany androany
lay fotoan-dehibe tsika isam-bolana amerianantsika ny rak-dehibe androany. Iny rak-dehibe izay ho averintsika androany iny a, iny zany ny atsika manohana ny fanamboarana trano fiangonana. Ka dia raha sitrapon'Andriamanitra anamboatra trano fiangonana atsika ny Atsafilo, commune Atsafilo. Dia tahaka izany ihany koa any amin'ny distrika ny Anjorobe. Efa eo an-dalana mpanangonana fitaovantsika amin'izao fotoan'izao ka dia manao vabe mihitsy anao amin'ny rak-dehibe tompoko. Manao vadefy anao, marina fa hoe tena misontra vidim-pianana, miditra mpianatra, mety nisontra angamba ny hofatrano sasany a, fa manao vadefy anao hoe ianao tsy maintsy mamatsy ny asan'Andriamanitra fa lalam-pitaina ho antsika zany. Ka mandroso aty aloana zany ianareo izay nitondra ny ampafolony a, dia tataza manokana eny toerana ny fanalitra fanao mazatra. Dia tsy akamana amin'ilay fanalitra fanaontsika mazatra ny rak-dehibe fa aleo tatazana manokana mihitsy a iny tompoko. Anao hira fa fanomponan'Andriamanitra isika ho anatin'izany rehetra izany. Isani tunja fa
sitrana garetinao rehetra misy mitondra fa no tena fenoana. Alleluia. Izay mamelany elokao rehetra zay manasitrana garetinao rehetra izay mitondra fa no tena fenoana. Famotena fenoana, famotena fenoana. Alleluia. Dia ho faranatsika ny fotoam-pivavahana izay notanterantsika tamin'ity andro androany ity. Matokontsika fa nandray an-tananantsika ny tompo ary tsodrano hoentiko anareo hitondra fahasoavana mody ani anareo. Amen na? Andao mbola anohirana anankiray isika aorina an'izay dia amarana ny fotoana amin'ny alalana vavaka isika. Daontsika hiaritsangana ao anatin'izany izany a, hisaotra an' Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra. Nisaorany Jehova tsy fanahaiko zay rehetra ato anaty misaorany anarany masina. Misaorany Jehova tsy fanahaiko aza misy adinoina ny fitahiny rehetra. Misaorany Jehova tsy fanahaiko zay rehetra ato anaty misaorany anarany masina. Misaorany Jehova tsy fanahaiko aza misy adinoina ny fitahiny rehetra. Isany mamela ny elokao rehetra zay manasitrana garetinao rehetra zay manavitra gn'ainao tsy vidinany am-bavaka zay manamina famotrampo sy fiandrano anao e. Izay mamela ny elokao rehetra zay manasitrana garetinao rehetra zay manavitra gn'ainao sy vidinany am-bavaka zay manamina famotrampo sy fiandrano anao e. Misaorany Jehova tsy fanahaiko zay rehetra ato anaty misaorany anarany masina. Misaorany Jehova tsy fanahaiko aza misy adinoina ny fitahiny rehetra. Izay mamela ny elokao rehetra zay manasitrana garetinao rehetra zay manavitra gn'ainao tsy vidinany am-bavaka zay manarina famotrampo sy fiandrano anao
sy fiandramanao hoe ianao Jehova ray ianao ray manaky izay ianao Jehova ray ianao ray manaky izay amen amen alleluia amen alleluia amen amen alleluia amen alleluia dia maka toerana tompoko misaotra ry Andriamanitra Ray Amalala fa vita soma tsara ny fotoam-pivavahana izay nitondranao anay androany. Mino zahay fa no amarininao daholo reo teny izay nambaran'ny mpanomponao ary izay nino dia ataonao mandray tokoa izy ka dia omena voninahitra tokoa ianao ry Andriamanitra rainay eo amin'ny anaran'i Jesosy. Raha hisaraka eto izahay ka hianatsimy ny olona na hianavaratra amin'ny anaran'i Jesosy ho fiainam-pandresena ny fiainana na hiatsinana izy na ekandrefana ho mba mpitahiana ny rehetra ary naiza na izy toerana andehananay dia hisehotra ny hatrany anao fa mpanome ny fiainana mamy indrindra ho anay olonao ianao. Saotra makasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Filazana zany tako zao a samy mipetraka tsara. Androany a amin'ny folo rehefa avy eo zany. Vavaka